Irosy kosa isika ao anatin'ny fandraisana ny vahiny moa iresaka ny tontolo ara-koltoraly sy fitoriana filazantsara ihany koa dia ao anatin'izay era no andraisantsika ny tarika antsan'i Kristy izay soloa ny mamy tena moa amin'izao takariva izao. Faly miaraba ny mamy ary tonga soa fampalam-baovao. Ya, faly miaraba ny tiana dia miaraba ny mpijery ny Maty rehetra. Loloha pasahivina ihany ilay fotoana mariana moa isy ny fampisehoana izay irana amin'ny antsan'i Kristy karakaray ny tafika istina ny tanora akon'ny fiderana ny katedraly Analakely. Aloha pasahivina ihany ilay fotoana ny toerana dia amin'ny firora moa izay fampisehoana irana amin'ny antsan'i Kristy izay. Ya, rapitso 15 juin amin'ny telora ao amin'ny CCSK Antanimena. Somary efa tongotra ihany moa manahoana ny fanomanana ho an'ny antsan'i Kristy. Raha ny antsan'i Kristy hatreto dia efa vonona tanteraka dia miandry ny fahatongavantsika rehetra. Anahoana izay fampisehoana raha ampito izay ahatra ady amin'ny firy, anahoana misy hoe zavatra mpiavaka azy kely ve sa ahoana? Fampisehoana zany dia maritra amin'ny adiny roa mahery eo miankina amintsika, miankina amin'ny ambiance ao zany ilay izy dia araka ny hoe mahafitoriana azy moa zany dia miezaka hoe iseho ny voninahitran'Andriamanitra ary mampanantena mpijery rehetrarehetra izay fa tsy ho afa-po tanteraka zany, tsy hanenina ireo izay ho tonga ao. Dia misy moa ilay hira vaovao izay fahitantsika mandeha amin'ny fahita lavitra izay noentina hoe hanomanana bebe kokoa ny fotoana rapitso io dia hitantsika tsehatra izy izany rapitso. Antsan'i Kristy ranoray sa manao? Antsan'i Kristy ranoray. Manahoana kosa mikasika ny tapakila, ohatrany ahoana ny vidin'izay dia aiza ny toerana ahitana azy io moa zany ho an'ny rapitso manokana moa zany aiza ny mety mbola ahitana azy? Tapakila zany dia efa namidy teo amin'ny katedraly Analakely dia amidy eo amin'ny CCSK izy rapitso manomboka maraina. Afiry eo moa zany manomboka hoe afaka miditra eny amin'ny toerana ny jera hoe amin'ny telo manomboka izay fampisehoana izay? Amin'ny ray sasany dia efa afaka miditra ny mpijery. Misy avatra kosa raha ve avy amin'ny tarika antsan'i Kristy ho an'ny mpijery rehetra? Ya, ny afatra tsotra izay apetraka dia manentana antsika rehetra zany satria amin'izao fotoana izay somary sarosarotra lalovan'ny firenena izao dia tokony hitodika bebe kokoa amin'ny Andriamanitra tsika araka ny hira izay nataonay farany hoe maiza mifankatia, maiza mifamela dia satria ilay hira tena natao manokana amin'izao vanim-potoana izay somary mikorotana amin'izao fotoana izao dia tsy tokony fandrafirafy zany indrindra fa tsika malagasy dia manentana antsika rehetra zany ho tonga maro rapitso fa tena araka lazaiko teo hoe tsy hanenina ianao fa izy voninahitr'Andriamanitra iseho amin'io fotoana io fa tsy hoe jery fampisehoana fotsiny fa ny ampanahy koa voky. Eny ary dia misaotra indrindra ny mamy dia manao veloma ary mirahasoto. Ya, misaotra ny tiana dia misaotra antsika rehetra.